Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Ioltranao ny fampalalam-baovao. Mitaky ny anatanterahana fifidianana amin'ity taona ity anatin'ny fanajana ny fepetra sy ny lamina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny vovonana lera izay nitsangana tamin'ny fomba ofisialy androany. Ny vovonana lera izay ivondronan'ireo solombavambahoaka, mpitarika ny toko politika sy fikambanana ary firaisamonim-pirenena. Anatsikafona ireo tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana sy ilaza ireo fandikan-dalàna misy eto amintsika ity vovonana ity. Nakatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana androany ilay lalàna momba ny rafi-pampianarana vaovao natolotry ny fanjakana malagasy. Manoloana io, miantony filoham-pirenena ny vondron'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Andinika, mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra ampiarana izany. Rafitra izay animba ny zaza malagasy raha ny fomba fijerin'izy ireo. Tao anatin'ny entany mpandeha, teratany andehanana iray, Yazo ny sidina Ethiopian Airlines no natratrarana volamena, milanja 1 kilaosy sasany. Fomba fiady vaovao no nokasaina anondranana antsokosoko ny volamena. Natao tamin'ny lamba ny vovoka volamena, nampiarana tamin'ny rano sy produit chimique hafa. Ireo lamba ny loko mainty sy volomboasary no nampiaya rehefa nandalo scanner ka natratrarana ireo volamena ireo. Olona misa 3 tompon'antoka tamin'ny fanafihana sy famonoana teratany malagasy, mizaka ny zopirenena frantsay sy Allemagne ny 14 ny volana janoary lasa teo no voasambotra ny mpitandro filaminana teny Talatamaty. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny fitaovana nampiasaina tamin'ny fanafihana sy ny vola 4 hety sy 2 tapitrisa ariary. Any ivelany, nidina naneho ny atezerany manoloana ny lapan'ny fitsarana ao Beirut androany ireo fianakavian'ny niarambony sy namony ainy nandritra ny fipoahan'ny serana tsambo tao Beirut ny fa 4 ny volana aogositra 2024. Ny fanenjehana ny mpitsara bitara noho ny fanadiadinana nataony mahakasika ny fipoahana izay nambarany ireo manam-pahefana sasany ao an-toerana ho fikomina amin'ny fanjakana no nahatonga ny atezeran'ireo vahoaka ka nahatonga ny savorovoro. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompo klasety mikuvavy no hitsidiana ny tokantrano amin'ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampitiavana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia mitaka ny anatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity ao anatin'ny fanajana ireo fepetra sy ny lamina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny vovonana lera izay nitsangana tamin'ny fomba ofisialy androany. Ny vovonana lera izay ivondronan'ireo solombavambahoaka mpitarika antoko politika sy fikambanana ary ny firaisamonim-pirenena. Anatsikafona ireo tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana sy ilaza ireo fandikan-dalàna misy eto amintsika ity vovonana ity araka ny fantatry Henri Florian. Nitsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ny vovonana lera izay tarehiny solombavambahoaka ny Madagasikara voninazy Jean Eugène sy ireo solombavambahoaka namany. Otron'ireo filohan'ny antoko politika, fikambanana tsy miankina ary ny firaisamonim-pirenena. Ity vovonana ity izay natao hanambara ireo fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana sy hilaza tsy amba ireo lesaka maro samihafa ary hanatsikafona ihany koa ireo tsy fihetezam-pitantanana teto amin'ny tany sy ny firenena. Ity vovonana lera ity izay natsangana taoriny nanafoanana ankitsirano ny taratasy fitsipahan-pitokisana nataon'ireo solombavambahoaka misy 500 farany teo teny anivo ny anteny miram-pirenena. Tsy azo ekena ho ity vovonana ity no mety ho fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ity taona ity. Lera vahitsiny amin'izay denonsena zavatra tsy mety solomina masony amin'izay zavatra tsy mety rehetra. Ho avy zao ny fifidianana zay ny ampijoro anay anangana zao etsika zao mba isakana ny isakana ny latsabato tsisy. Zay ny antony satria mino marina mba isakana ny alabato mba tsisy zany. Mino marina fa raha izao mbola mitoy nahaneo ihany ny filoham-pirenena any permansa anohitra ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana amin'ity tany ity zao.
ka irovana an'izay fa tsisy mijoro ka zahay na dia hosamborona sy migadraina aza dia mijoro oatra faran'izay. nanamafiany koa nisy vavomboaka maître ianitra fa niarany antson'izay maro samihafa izy ireo tamin'ny fanomanana izao hetsika izao. Namafisiny fa manana fahatahorana amin'ny filazana ny marina ny fitondram-panjakana amin'ny joro ankehitriny ka manao izay hevitra rehetra halelingelenyna ny hezika sy ireo mpitarika izany. Nisy ny antson'izay ary nisy ny intimidation maro samihafa izay nitranga na ampikarakara na amin'ny sambatan'olona izay heveriny fa ampiemitra zany olona na dihetsika lera ity. Ary ny olona libre, ny olona tsy voafatotra anatin'ny sanatry ny vava gatra no afaka manao tolona ka tsy azo tsika ekena ny fampiorona ny intimidation atao mpitondram-panjakana. Olona anakory ihany eritreretiny ao mbaty zavatra zao satria raha ohatra ka tena zandary manao ny asa ny ara-dalàna ka raha misy zavatra reprochena aminay satria tsika reo dia lazaina fa anonga-panjakana olo fa fanjakana iny no ty mivoronganao anatin'ny espasy mateoti fanjakana malemy tsisy anazy mihitsy zany ohatra ka tao anatin'ny espasy ty tsika na mianongana fanjakana fefa malemy izy matahotra manitatra milaza zany zavatra zany. Namafisiny izy ireo tao anatin'ny fanambarana izay nataony ihany koa fa fotoana izao iarahana mijoro sy mamaky batsilana ireo lesoka maro samihafa eto amin'ny firenena mba hanatanterana ny fifidianana ara-dalàna amin'ity taona ity. Teboka maromaro no taken'izy ireo ary namafisiny fa tokony hirosona hatrany ny fifidianana. Fanomezana toerana amin'ireo antoko politika eo anivon'ny seny. Fiarahana manaka-maso ny fanavozana ny lisam-pifidianana. Fametrahana fepetra mazava ifehezana ny période pré-électorale sy ny pré-campagne. Famerana ny fampiasambola mandritra sy mialohan'ny fampielezan-kevitra. Fanamafisana ny fanaraha-maso ny fotoam-pifidianana observation des élections. Nanentana ny rehetra ho sahijoro amin'ny fahamarinana sy sahilaza ny lesika eto amin'ny firenena araka izany ny vovonana lera izay nitsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity teny andoharany fotsy. Manodidina izay fifidianana izay hatrany dia tsy azo ekena ny mety ho fanemorana ny fifidianana sy ny mety hametrahana kajikajy politika amin'ny mety sy ny tetezamita hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM androany. Tsy azo ekena ihany koa ny eritreretana amin'ny mety sy ny tetezamita ka ampiembotra izany fifidianana izany. Namafisiny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Rivarakoto vao androany nadritra ny etsika lera teny andoharany fotsy fa tsy mombon-kevitra ary tsy manaiky ny fanemborana ny fifidianana izy ireo. Mitovy fomba fijery amin'ny vovonana lera ireo tofarany ny amin'ny tokony hirosona amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ary tsy azo ekena ihany koa ny mety ofisian'ny tetezamita. Manamafia ary manamarina zao etsika natao vondrona lera zao fa tsy momba mihitsy zay ny fanemorana ny fifidianana. Raha izay faro fandaminana ny lavina satria fantatra fa betsaka ireo lalàna zay tsy azo ampiarina akory ary misy tsy feno. Ilaina ohatra teo zany hoe ahoana ireto eritreretintsika observateur ho apetraka betabeta firenena nefa ny lalànantsika dia tsy mifanojo amin'izany satria na inon'inona fanakiana nataon'ireo na ny fahitany zavatra mety tsy mety tany taloha mandritra ary aorian'ny fifidianana dia tsy manan-kery eo amin'ny lalàna ny hevitra sy fanamarinana hoentin'ireo mpanara-maso ireo. Zany ny takina amin'izao fotoana izao, zany ny tokony edikevitra satria tsy hany fitondram-panjakana rery akory ny fifidianana. Peraka tsy fahombiazana zany teo amin'ny firenena. Azadia fa ny olona mpitondra amin'izao fotoana izao ne ka ataoko hoe tena manam-pahaizana professionnel mihitsy amin'ny resaka tetezamita. Mety amin'izareo satria ao anatin'ny tetezamita betsaka ny tsy fanarahan-dalàna. Tsy mety zany. Olona tia tena, tia seza metrehitra an'izany. Namafisiny ihany koa fa tsy fahombiazana no hita nadritra ny fanatanterana ny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana. Dia malahelo amin'ny laza fa dia na inona no mitranga satria tsy fahombiazana mipitsaka fa afaka dia aloha amboko eo saniva efa ela ny antoko politika no nanaja na maly ny antso na mety olo-kevitra efa taloha be tamin'izy mba sy nieritreritranao reo fonty akory fa nieritreritranao fa hoe ralina ny ataony dia io izany zao tsara ino araky ny
tenin'ny présidence io hoe tsara ho amin'ny asa zay ataoko dia ho tsarainy tokoa ianao amin'ny asa zay nataonao am'izao fotoana izao hoe atraiza ny finiavanareo mba hampamarina weekend rehetrarehetra an'izalisy-pifitana zay. Tsy aivona afaka 10 andro hifarana tanteraka ny fitetezana isa-tokantrano amin'ny fandraisana anarana ho an'ireo mafeno ny fepetra ka afaka misoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana. Anasana araka izany ny tatitra ataony seny. Lafim-baovao hafa dia nankatoavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany. Ilay lalàna momba ny rafim-pampianarana vaovao natolotry ny fanjakana malagasy. Manoloana io miantso ny filoham-pirenena sy ny vondron'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Andinika mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra ampiarana izany rafitra izay animba ny zaza malagasy raha ny fomba fijerin'izy ireo. Onona saina no mitatry ny antsipriny izay. Mifanaraka amin'ny lalam-panorenana malagasy ny lalàna avy amin'ireo ministera telo misy sanana fampianarana izay nanavao ny rafim-pampianarana eto amintsika araka ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ity androany ity. Ny aloha io Rajaivina solombavim-bahoaka miisa 320 amin'ireo 150 no nandray fanapahan-kevitra teny amin'ny anteny miram-pirenena ka nampandany azy ary nanaraka izay ihany koa ny loholon'ny Madagasikara. Fa ny mpitondra tokony hijery tsara hoe inona mahasoa ny firenena. Dia rehefa tiana ho tsara amin'ny firenena dia inona zany no ataontsika amin'ny fanabeazana. Zany hoe ny filoham-pirenena izy no lehibe indrindra miangavy azy mba hijery tsara ny loi d'orientation io. Misy zavatra be da be zany ao hoe misy zavatra tsy mifampiresahana atao hoe misy zavatra tokony amboarina hoe sao dia tokony mbola averina ifampiresahana le izy fa tsy atao didiny be sandry. Ny loi d'orientation tamin'ny 96 ane no mbola ampiasaintsika zany hoe mila fanamboarana fa tsy ohatran'io le amin'izao io zany mba atao hoe fanamboarana. Manay ny vondron'ny sekoly tsy miankina fa ikorotana ny sehatra ny fampianarana eto amintsika raha irosoana ity rafitra vaovao ity. Izay toko dia eo ambany lalàna. Dia manara-dalàna zay rehefa izay ny fantatry ny fanjakana na ho azy fa ny mampatahotra anay fotsiny hoe isaky ny ova président république ave zany dia mety hanova lalàna satria lalàna manahirana le izy. Savoritaka niny antsoina hoe enseignement primaire sy ny enseignement secondaire du premier cycle amin'io lalàna io lasa 1 taona le primaire ary lasa 3 taona sisa le enseignement secondaire du premier cycle. Ho anay any amin'ny école privée dia mahitinareo fa zany hoe préscolaire hery taona fa moazy atsaina ny ankizy hery taona ave dia ety alasafay zany ho anay. Inona ary ny antony jejojejona amin'izany zavatra zany. Tsy mankasitraka ilay lalàna ny sekoly tsy miankina noho izany tsy nifampiarahana sy tsy nakana ny hevitra izy ireo. Etsy ankilany ny ministry ny fanabeazam-pirenena nilaza tamin'ity androany ity fa ny fanarahana tamin'ireo hery-velona rehetra ity rafitra ity. Napetraka ambony atao hoe cercle de plateforme de coopération iarahana amin'ireo mpiantsehatra rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana satria rehefa mitondra fanavaozana na fanovana ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana dia tsy ny fanjakana irery ihany no mamaritra sy mametraka ny lalatsaina hitondrana azy fa tsy maintsy ampidirina ao anatin'izany ireo hery-velona rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana ny any amin'ny fampianarana izay miay tena ireo société civile ireo mpiara-miombonantoka ireo vondrona syndicale isan-karazany ireo ray aman-dreny ka ny hevitry ny rehetra mihitsy arany no natambatra nafana nandrafitra ny volavolan-dalàna vaovao mifehan'ny fanabeazana ary mbola zay lalatsaina zay ihany no entina anatanterahana ny fandrafetana an'ireo didim-pitondrana sy didim-panjakana mahakasika an'izany lalàna vaovao izany. Tsy aivina isan'ny nisongadina tao anatin'ity rafim-pampianarana vaovao ity ny fantarana ny taom-pianarana hatramin'ny 10 taona. Ny fihemoran'ny fanalana ny fanadinana CEPE ho any amin'ny kilasy T6 na ny 6e. Eo ihany koa ny tsy maintsy andalovan'ny mpianatra rehetra amin'ny kilasy préscolaire. Raha ny zava-misy mpianatra maro no mbola mandrato fahalalahana amina fotodrafitrasa tsy araka ny tokony ho izy. Fanontaniana mipetraka manoloana izany no hoe raha iroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra fampiarana izany ny filoham-pirenena ampy ve ny fotodrafitrasan'ireo EPP rehetra manerana ny nosy manoloana izay fampitomboana anisan'ny kilasy izay.
fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny ataon'ny fitondram-panjakana eto amintsika no nambarany filoham-pirenena tany Dakar nandritra ny fionana tampony momba ny fahavitantena ara-tsakafo hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika androany. Tsy mahita ny zava-misy hoe ny filoha sa ny olona manodidina azy no tsy manao ny araka ny tokony izy ny asany raha ny fanazavana tsiprinyzay. Isan'ireo nanatrika ny fionana tampony momba ny fahavitantena ara-tsakafo izay tanterana ny Dakar i Madagasikara ary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no mitarika ny delegasiona. Ark'izany, isan'ireo nandray anjara fitenenana nandritra izany ny filoha ary nambarany tamin'izany ireo asa vita sy ny hotanterana eto amintsika. Kabary izay nanaitra ary nagaga hoy Parrain Auguste Androany raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no jerena. Nagaga misy le zavatra nitenen'ny président tany zany. Za moa zany defa mitenenan'io ihany ny fahendreny amina conférence internationale io raha sy da misy zavatra ho resagny ianao aleo mieno manatraiky efa fa misy fanentretegna fa ny zavatra nyresahany tany sisy zavatra natao amintsika ty hoe ampitomboana ny surface cultivable nefa ianao totofanao le manao rambleno to manombotra tanimbary natao amintsika ty atao hoe anampy ny mpamboly nefa manafatra vara sika zany hoe manampy ny mpamboly any Asie na any Inde de le zavatra ohatran'regny sy de tokony teneniny namprisika ny fambolena artemizany ataony tyty araza midigny fa fantatr'olo daholo ny zavatra miseho ty amintsika ne aza mianatranitry mandaingandainga amio fa fantatry ny olo ny zavatra atao amintsika ty homezan'olo fosiny sikany mitenany ohatra ny magnome lesony hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao nefa ianao nefany tsy manao an'igny fa magnafatry vary ny asanao isa firy mille tonnes zay presque 350 000 tonnes ndray tamin'ity taona ity na presque 400 000 tonnes nafaratsika zay. Nandritra ity dian'ny delegasiona malagasy ity araka ny fampitambavaovao ray nahazo taona mitetina 430 sy 300 tapitrisa dolara avy amin'ny BAD ary 200 tapitrisa dolara avy amin'ny FIDA i Madagasikara ho fanatanterana ny pacte national sur l'alimentation et l'agriculture. Manoloana izany ny fampiasana io vola io amaly ny filan'ny tany-tsampamokatra ka ahafana mampitombo ny tahampamokarana eto an-toerana. Mahakasika ny ako ny rivo-doza Tsenezo kosa indray dia tafakatra 40 ireo namony ainy vokatry ny rivo-doza Tsenezo raha ny tatry ny BNGRC na ny Bureau Nasionaly misahana ny loza sy ny tandindin-doza ny ariva teo tamin'ny 4 ora sy sasany. Misy 70 ireo tsy hita popoka ary 27 sy 5 alina ireo trabona izay ahitana tokantrano miisa 5 sy 900 sy 2 sy 1 alina ao anatin'ny faritra 5 27 sy 900 sy 5 sy 2 alina ireo olona nafindra toerana amina sita miisa 100 izay misy tokantrano 8 sy 700 sy 5 miisa 9 sy 700 sy 3 sy 1 alina ireo toerana dibo-drano ary 500 kosa ireo simba tany teraka. Mahakasika izay ako ny rivo-doza izay hatrany dia tsy mitsaha miakatra ny rano isisony amin'izao fotoana. Maro amin'ireo mponina eny atsimon-drano izany no mety ho voakasika ny loza ka nandray fanapa-kevitra avy hatrany ny tompona andraikitra amin'ny alalan'ny BNGRC ka misy amin'ireo olona no tsy maintsy afindra toerana amin'izao ora izao. Hotanterina amintsika eto ihany ny antsipiriny izay raha ampitso fa hotoizantsika ny fampalam-baovao amin'ity alina ity dia dibo-drano avokoa amin'izao fotoana ny ankamaroan'ireo faritra iva eto Andrenivohitra. Isan'izany etsy amin'ny fokotany Mandrango Bato faharoa izay lasa dobo ankehitriny raha ny fitarainan'ireo mponina. Daniela Minorso. Herinandro vitsy ny sy ny rotsakorana dibo-drano avokoa ireo faritra iva eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Isan'izany eo amin'ny fokotany Mandrango Bato 2 andrefa ny fokotany Namotana izay dibo-drano tanteraka ankehitriny. Tafiditra ho an-tokantranon'ny mponina ny rano noho ny tsy fisian'ny lakan'ny rano raha ny fanazavana. Faritra iva zany a se olona zany tonga vany le étranger vany amin'ny sisiny manao trano de tonga de ny zareo zany atao mivody vato be de tsy mety hidry zareo hoe mba asiana bizony hoe ty lalanty voan-drano de ao aminao zany lasa dobo satria ny anazy atao manangana izy to de avo be mivody rindrina mivody vatony de tsisy lalan-drano mihitsy voan'le izy de ao aminao lasa dobo de lasa tsabona tanteraka nefa tetỳ aminay tsisy tsabona zany tatatsa koa zao jere tsy mandeha mihitsy. Ny tena solution ty zany a ny sefim-pokotany mihitsy aloha zany tokony mba hoe tenenina mba rehefa hoe misy zavatra mitsanga ohatry zao de mba miteny le olona manana trano mba obligena mihitsy zany le resaka bizo ivoan'le rano ety amin'ny faritra ivy fa raha nareo zao mandeha any de jereo fa tsabona daholo ny any ambadika rehetra trany. Amin'le dalina zany tsy misy ivoan'ny rano
dia izay zany tena hoe mijaly-piano le fiakaran'le raha rety aminay rehefa mirotsaka aloha nyrotsaka rona tena mampanahy ty zany to zany tsy etsy ny dalina daholo zany izy zany tsy sy voahan'ny rano dia le eo amin'le dalina mihitsiny zany tena hoe mba hoe tokony voaina mihitsiny na eo aza izay fidiran'ny rano ao an-trano izay tsy vonina andao ny toeram-ponenana ny ankamaroan'ny mponina no ny fananana ao an-tokantranony ny fialanany toeram-ponenana izay manano sarotra ihany koa amin'izao fotoana noho izay fisiny ny rano miakatra izay efa na ny komity sy ny komity paritra rehefa mahita izay atao anaty lalana fa tsy miten'le komity fotsiny dia miakatra any amin'ny pepeo izy na any avo efa moa atahoana mifanananao kely sy ny any na atao trano daholo hoe dia lozanao any tsy araroto mimpangalatra dia alaona hoe miafy eto tsy afaka miala ato fa tamin'ny heritaona zao laka anarany tondrana olona ny tatitra olona teto ty manodidiny ty ka ohatra zany daholo fa zao tsy afaka makaditsony lakany satria torotra le tsy afana le canal zany fa raha tamin'ny heritaona alaina avy any Antsinanana ny lakana dia mitatitra olona eto zay komunina maro amin'ile Makatananarivo izay lalovan'ny renirano ny Sisony ihany koa amin'izao fotoana no nahazo filazana loza manambana amin'ny loko mavo avy amin'ny Apipany maraina teo tafiditra anatin'izany ny Aotsiafa Androibe Atsahdinta Bongatsara Antanetikely Ambohijoky Alatsinainambazaha Ampaitrosy Soalandy Ampanefy Soavina Anosy Andrefana Ampitatafika Ambavady Tokana Fenoarivo Itaosy Ambohitra Manjaka Fiadanana ary Ampangabe fa voafitaka tamin'ny fitsinjarana ny fanampiana entana miatrika ny rivodoza avy amin'ny fitondram-panjakana ireo trabo natao mananjary raha vary iray gony sy voamaina ary menaka no nampanantenana azy ireo ary nakana sary anaovana tatitra amin'ny fitondram-panjakana sy izay nanolo-tanana tamin'ny fanampiana vary iray zinga isa-tokantrano sy tsaramaso iray kapoaka no azo tao aorian'izay Iotitina ny menimeny ireo vahoaka tao mananjary nandritra ny fizarana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo trabona Antony tsy nifanaraka tamin'ny vary amin'ny gony nakana sary azy ireo ka nanaovana tatitra ny anjara azo ny isa-tokantrano araka ny fampanantenana natao vary iray gony isa-tokantrano miampy menaka sy voamaina no hozaraina rehefa vita ny fakana sary vary tsy ampy iray zinga sy tsaramaso iray kapoaka no azon'izy ireo ary ireo tsy trabona no nisitraka be indrindra raha ny fanazavana misy fizarana vary teo hoe any fanjakana vary zaraina dia nalaina iny nampitomerina amin'ny vary gony raika anefa ndraika tapitry ikaborona tana zare teo a vary ray zinga azonay dia saramaso kapoaka raika vary zinga raika dia saramaso kapoaka raika dia safoinany zingy vary fa sy tena feno be nefa dia ndeha zao a io dia sorotana tary an-dakilasy dia jiska amin'izao a mbola sy niala an-dakilasy sady tsy nahazo mbola sy nahazo vary fa dia mierigna manoratra anarana koa iragna zay vao mahazo vary ndraiky famokafokana olo tao famonjana vahoaka raha ny fanazavana trany ny fametrahana ny olona manoloana ny vary no niteraka ny zavorovory ary tsinjaraina ho an'ny tokantrano miisa 770 sy 750 ireo fanampiana ireo niteraka ny zavorovory dia ny fametrahana ny olona zany a nanoloana ny vary hoe nanoloana ny vary ray gony miaraka amin'ny saramaso tapagony a nisy olona napetraka tamin'io izay fakana sary zay nefa le niteraka ny savorovory satria nieritseritra ny olona hoe ho ray gony ny azo nefa rehefa aveo rehefa nizaraina le vary 370 gony a sy saramaso 20 gony a natao amin'ny tokantrano 1447 ménage teo eo a dia izay sary zay zany natonga an'le somary savorovolo maly hoe mieritseritra ny olona fa hoe nisy zavatra be deaibe a fa zavatra kely natolotra azy nefa manao antso avy amin'ireo tompona ndraikitra ireo vahoaka ny antoerana hijery akaiky ny zavamisy tsy azo ekena ny fomba fiasa tahaka izao raha ny fitarainan'ireo mponina ifarana ny 20 ny volana febroary izao ny fiara-miasan'ny fanjakana malagasy ny cabinet Rothschild atreto tsy hita mazava ny vokatra izany raha ny nambara ny Paitoe Karena tsy nisy mpampiasa vola vahiny tonga nampiasa ny volany teto amintsika anton'izany tsy fahafenoan'ny fepetra takiny ireo mpanjara vahiny raha ny fanazavana ny antsipirin'izay tateriny olona saina nanomboka ny volana novambra
Roapolo sy roa arivo ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny cabinet Rothschild & Co. Ity kabinetra ity izay miara-miasa amina firenena mihoatry ny 7 ary manana ny fahaiza-manao manokana eo amin'ny torohevitra amin'ny fitantanam-bola sy fiara-miasa ary fandraisan-dahatra mpampiasa vola lehibe ampiasan'ny volany amina firenena iray. Ho an'i Madagasikara, antony niarahana ny asa tamin'ny vondrona iraisam-pirenena tsy miankina ity ny omanantsika amin'ny fidirana eo amin'ny marché financier internationaux, eo ihany koa ny fametrahana ny fanampiana ara-bola ny orinasa-panjakana Air Madagascar sy ny fitadiavana mpamatsy vola vaovao eto amintsika. Ankoatr'ireo ny fitadiavana ny mpamatsy vola ho an'ireo tetikasa voarakitra ao anatin'ny plan émergence Madagascar. Amin'izao herinandro vitsy tsy ahataperany ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ity vondrona iraisam-pirenena tsy miankina ity izao mihiba ary tsy misy ny tanteraka raha ny zava-nisy tao anatiny 5 volana izay ho ny epa itoekarena. Ny Rothschild normalement tokony hitondra investisseur direct étranger nefa tsy nisy le investisseur direct étranger zany hoe tsy de tena namokatra zany. Le izy koa ny mety tsy faotiny Rothschild fa le environnement misy eto mihitsiny zany no défavorable. Ny fepetra raisin'ny fanjakana ny fihetsiky ny fanjakana amin'ny sehatra samihafa ohatra zao le tamin'ny resaka QMM reny, ohatra zao amin'izao fotoana ny resaka Ambatovy, ny investissement ny incertitude ny zavatra tena atahorany investisseur vahiny. Nefa ny Madagasikara zany zao feno incertitude na ny fomba fikirakiraitsika ny loi de finance ary manahirana ovaovaitsika ny fitsipy-dalao eny an-dalana. Ny environnement politique io koa ny jerevan'zareo koa ny risque politique hoe rehefa jerevana zany le risque politique de hoe manahirana. Tsy ny Rothschild & Co no tsy mahay ny asany fa ny fanjakana malagasy no tsy nahavita nametraka tokotany isarihana mpamatsy vola vahiny ho hiatra ny farazavana. Niezaka ihany izy fijery koa satria reny izy mahita an'ireny salanisa tany ivelany sy ny karazan'ireny zao namboamboarany tany ny comptitsika fa io ny zany tsy afaka hiala amin'ny zavamisy le olona. Ny zavamisy ny environnement des affaires eto Madagasikara hoe tsy milamina be ny incertitude zany satria ohatra ny amateurisme ny fomba fitondran'le politika mpanjakana. Mode de paiement Rothschild zany tsara zavamitsika basé zany amin'ny volume d'investissement hoentiny ka fantanina mipetraka hoe matoa zany izy mipetraka teto ohatrinona zany ny vola efa namena any zareo efa namena avance ave tsy ivona ny volana novambra 2024 no nampahafantarana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra ny fanombohan'ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny cabinet Rothschild & Co. Andrasana ny tatitra avy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fahataperany fiara-miasa eo amin'ny rotota izao. Dia iny ihany koa no manakatona ny tapany voalohany tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Anaraka doka fotsika ary ao aorian'izay miditra ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ary. Finday kado smartphone vaovao be S Prime. Finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFeel Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vaingany any amin'ny Telma-shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix.
Isaorana trany ianao mbola manaraka mianatra ny mamerina ny araba ary tonga sondray tao anatin'ny tapany faharoa tao anatin'ny entany mpandeha teratany indiana iray iazo ny sidina Ethiopian Airlines no nahatrarana volamena milanja ray faingo 5 kilao. Fomba fiady vaovao no nampiasaina anondranana antsokosoko ny volamena natao tamin'ny lamba ny vovoka volamena nampiarahana tamin'ny rano sy produit chimika hafa. Ireo lamba ny loko mainty sy volomboasary no nampia rehefa nandalo ny scanner ka nahatrarana ireo volamena. Yves Richard. Saron'ny faditseranana malagasy teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny 20 janoary teo ny teratany indiana iray nandeha tamin'ny sidina UT 852 any Ethiopian Airlines nikasa anondrana volamena antsokosoko. Fomba fiady vaovao no nokasaina amoana ireo volamena tapa-damba miisa 10 milanja 10,7 kilao no mandona tamin'ny rano sy produit chimique no nampiarahana ny vovoka volamena izay tombanana ho 2,5 kilao. Araka ny fampitambavao avy amin'ny faditseranana malagasy nandritra ny fandalovan'ny entany io teratany indiana iray io tamin'ny scanner no niangany ayay ny lamba tissu zay viditsika le ozerina reny ino no asiny produit chimique dia lasa mitsiranoka le volamena dia tsy hita mihitsy amin'le lamba io fa ohatrany lamba ohatrany saripanaovanao io no hita fa kosa io moa ny anatin'le réforme araka ny resahana teo tsy ny teknôlôjia eo fa eo ny fanarahana ny standard international ny fananana ny brigade canine ny alika zany no ny détectean'le produit voalohany dia ny marque ny alika le entana anatina valizy dia rehefa nifoyena ny jerena teo dia rehefa natao ny analizy tamin'ny voalohany ara ny mpiaramiasa tao mifahatserana tao Ivato ny eritreritra mety drogue le izy mety stupéfiant volamena tao anatiny tao anatin'ny lamba 5 kg misy 1,5 kg d'or. Ny antso avy hatrany ny Central Intelligence Service ny Laboratoire des Mines ny Omnis ny faditseranana nandalina bebe kokoa ny entana ka vomarina tamin'izany ny fikasana anondrana antsokosoko ny volamena. Namafisiny teo anivon'ny faditseranana malagasy manoloana izay fa mitaky fahaiza-manao sy fampiasana fitaovana moderna ny fitsirihana ny endrika fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena indrindra ny eny anivon'ny seranam-piaramanidina izay miamivoatra hatrany. Fotoana izao ilara ny faditseranana malagasy amin'ny fivoarany asa maneran-tany indrindra eo amin'izay lafiny fampitaovana sy ny fomba fiasa izay ka anaraka ny zakana anatin'izay. Tsy mirindra ny fitantanana ny CAP-Arina Lavanila eto Madagasikara hoy ny secrétaire général ny syndicat autonome des commissaires du commerce et de concurrence de Madagascar. Tsy tokony resaka ambony latabatra fotsiny ihany ny fanosehana ny CAP-Arina sy ny fitadiavana lalam-barotra fa ilaina fampiasam-bola mazava raha ny fanazavana trany ny andendenin'izay. Tsy mahataitra raha maro ny olana manodidina ny seha-pirenena Lavanila eto Madagasikara ankehitriny hoy ny syndicat autonome des commissaires du commerce et de la concurrence de Madagascar manoloana ny zava-misy manodidina ny seha-pirenena manomboka amin'ny taom-pambolena hatramin'ny taom-panondranana. Navosokajy ho leader maneran-tany aza ny firenena tsy mirindra ny fitantanana ka zava-poana ny ezaka sy ny otrikarena misy. Iza moa ny afaka ny iteny fa manana tombonany mihoatra no Madagasikara raha ny Lavanila fa ny fitantanana an'io lalam-piarina Lavanila io dia tsy mirindra araka ny tokony ho izy ary zay mihitsy no anairanay manokana hoe tokony jerena ny ataoko amin'ny teny vahiny hoe gouvernance de la chaîne de valeur. Raha mirindra tsara zay dia tokony ho tafiditra daholo ireo mpisehatra rehetra ary mirindra ny fanondranana fa ankoatran'izay tokony mipetraka tsara ny politika ny firenena malagasy zany eo amin'ny resaka fampiroboroboana amin'ny varotra zay mbola tsy manana an'izany tsika ankehitriny. Io politika io tsy hoe atao tefy maika tsy atao tefy manta fotsiny ary ny ateraka izay dia tombontsoa ho an'ny firenena rehetra ho ampisehatra aloha voalohany fa ho an'ny vahoaka malagasy manontolony ao anatin'izay. CAP-Arina stratégique ary mila fifanohana ny ministera maro voakasika ny Lavanila sy ny fanondranana ny vokatra avy amin'ny fambolena ho an'ny Madagasikara. Tsy mila resabe araka izany ny momba io. Politika mazava sy fampiasam-bola no takiana anosehana ny sehatra izy fiantraikany amin'ny firenena sy ny vahoaka.
raha tsy resaka fotsiny a ohatra voatselakorytsika zay a naveriny olona avy any Eropa ny resaka voamainatsika teto Madagasikara. Inona ny antony satria tsy manaraka fenitra. Iza mendraikitra ny fenitra amin'ny lafiny ampahany a ao ny ministèran'ny agriculture, ao koa nefa ministèran'ny varotra. Raha tsy mifandrindry reo a dia tsy ho tanteraka mihitsy zany fampiroboroboana zany. Inona no miseho a averiny olona foana ny etatsika faty antoka ho an'ny Madagasikara zay a ary zay le mamparefo ny varotra ivelany. Farany de farany a ny fanosehana ny varotra tsy midika hoe resaka amboly latabatra fa tsy maintsy misy fampiasam-bola. Zay le investissement lié amin'ny commerce zany a raha reny mivarany manana vitsivitsy ihany tsika fa lalana makany mihitsy ny tsy tafavoaka. Tsy manao investissement mikasika lalantsika, maninona tsy manao investissement mikasika logistique tsika, maninona tsy manao investissement mikasika ny énergie tsika raha anao transformation mba ahafahana manondrana makany ivelany. Raha ny tao-panondranana araka amin'ny 2024 manodidina ny $7,500 ny vola vahiny ampidiriny seha-pirenena tamin'ny vokatra 3,904 taonina. Mbola tokony ambony lavitra noho io ny tarehimarika raha voajery ireo teboka nampitaraina ny mpandraharaha hatrizay. Isan'izany ny famerenana ny vidin'ny lavanilina eo amin'ny tsena ivelany ho $400 faba ny kilao ka nampihemitra ny mpandraharaha. Toy ihany koa ny fanomezana ny agrément izay tokony ho sokafana bebe kokoa tsy isian'ny fanaovan'olombitsy ampimanga ny seha-piariana lavanilina. Tsy ampy ny fampiarana ny lalàna amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika hoy ny AVG na ny Alliance Voix Gasy nandritra ny famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa USAID ahitao androany. Ny tetikasa USAID ahitao izay namolavola vina mirindra ho fiarovana ny zavamananaina eto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona. Fanadiadina. Nanampy ny Madagasikara metraka fototra hitehirizana ny zavamananaina eto amin'ny firenena Etats-Unis ahafahana manatsara ny fiainan'ny olona miankin-doha amin'ny tontolo iainana izay tandendomindoza amin'ny fivelomany. Nitondra ny feon'ny vondrom-piarahamonina ifotony hoe misehatra nasionaly ary nanampy namolavolan'ny politika iarovana ny arena voajanahary sarobidy tandendomin'ny fandripahana ala, ny fanjonoana tafahoatra ary ny fitombon'ny mponina aingana. Mbola betsaka ny ezaka tsy maintsy atao raha ny fanazavana ary isan'izany ny tokony hanomezana ny zo ho an'ireo izay mampiasa ny tany. Na fampiasana ny tany amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fivelomana zany na fampiasana ny tany ihany koa amin'ny fiarovana an'ireny tany ireny. Tsy dia tena voatery ihany amin'ny toerana misy ala ihany no arovana fa na ny tany fotsiny nofo tany fotsiny izao aza dia tokony ho arovana satria iarahantsika malala moa fa eto amintsika Madagasikara dia nahatonga azy hoe nosy mena dia ireo nofo tany izay nokahony rika dia lasa satria nahoana tsy misy ny fiarovana an'ireny nofo tany ireny zany ka dia le fampiasana ny tany zany tena zavatra lehibe dia izay no resako hoe ny tetikasa USAID ahitao dia niara-niasa tamin'ireo vondron'olona eny fotony tamin'ny ministera ihany koa sy ireo mpiara-manatoka marobe nametraka an'ireny lalàna sy fitaovana hoentina miaro ny tany sy mampiasa tsara ny tany ireny. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany ny 5 taona ny asana teto Madagasikara ho an'ny tetikasa USAID ahitao. Nanampy ny gouvernemanta malagasy ny tetikasa amin'ny fampiarana ny lalàna miaro ny arena voajanahary izay miantoka ny fampandrosoana ny firenena. Io fampiarana ny lalàna io izay tokony ho amafisina bebe kokoa hoy ny eo anivon'ny AVG. Ny tsy maty vola voakoa mbola betsaka satria raha niresaka tamin'ny présidente ny Assemblée nationale zao zay mahakasika ny hoe haute cour de justice sy ny levée d'immunité parlementaire an'ireo député sasatsasany zay mpanimba zavatra eto amin'ity firenena ity dia sarotra be le izy noho ny règlement intérieur andro zareo dia tsy tokony zay société civile no hanova ny règlement intérieur ny Assemblée nationale sy ny hafa zany fa any ihany. Ohatran'izany koa au niveau ny justice zany tokony misy politique pénale manafay manokana mihitsy ireo mpanimba ny tontolo iainana eto Madagasikara. Fahatelo, tsika mandeha amin'ny amin'ny conférence internationale voafarany teo zany ny resaka COP27 ny changement climatique marina fa hoe zoantsika ny tokony ahazo an'ilay $100 millions isa-taona fa tsy zoa maimaim-pona izy ireny fa tokony misy engagement environnemental iraisan'ny rehetra ary mitohy fa tsy régime ray ihany eto amin'ity firenena ity manomboka zao. Zao ity zao hatramin'ny fifidianana zao dia asandray sy zavatra isy eo satria lasa otage politique foana ny environnement eto amin'ity firenena ity. Nanomboka ny taona 2024 namatsy vola mahery ny $80 tapitesa namafisana ny fitantanana ny arena voajanahary ny USAID.
teo ihany koa ny ady amin'ny fanondranana biby antsokosoko ny fiarovana ny velara-tany anarivony hektara amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna nanampy ny governemantany Madagasikara amolavola sy ampiatra ny politika mpitantanana ny tany sy ny arena an-dranomasina. Isan'ny faritra manana renakibon'ny tany maro tokony hotrandrahana ny faritra atsimo andrefana hoy ny lohan'i Madagasikara ho afidy tany antoerana raha nanio ny heviny mahakasika ny toedrara any amin'ny faritra amin'izao fotoana. Olona na ara-piarahamonina maro no hovovara misy orinasa misokatra any antoerana. Gaëtan Andriatsilavo. Miverina indray tatoato ny tsy fidifikevitra eo amin'ny samponina ao amin'ny faritra atsimo andrefana manoloana ny fisian'ny orinasa hitrandrakafa sy mainty. Isan'ny antony nahatonga izany ny tsy fisian'ny asa ho an'ireo tanora, ny fahasahiranana iainan'ny mponina sy ireo voka-dratsy rehetra teraka izany eny anivon'ny fiarahamonina raha tsy ilaza afa-tsy ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy natao animba sy hamono ny faritra araka ny feoahely etsy seroa ny tetikasa hoy ny loholon'i Madagasikara voafidy tao antoerana raha nanontaniana ny heviny mahakasika io tetikasa io androany. Zahay zao zanakareo zahay niteraky amin'ny atoliara ary hilevy atoliara. Dikan'izay tsy zahay no hamotoky ny tanin-drazanay, ny tany nahabe anay sy tany holovany ny zanakinay, ny zafinay. Toerana zao mandalo, senateur zao mandalo, tsy adala zahay hametraka lova ratsy hoe tamin'ny andro nitondrahanay fotoany na senateur anay no namoha raha nitariky loza ho an'ny Joliara. Zahay tsy honiditra amizay. Raha zay raha ny ratsy io zahay tsy hametraky tantara ratsy anay. Efa nisy hoe izy ny fanadihadiana manokana natao mahakasika ny tetikasa ny taona 2024 lasa teo ny alohan'ny herisona amin'ny dingana manaraka. De nisy mihitsy manampahaizana manokana avy amin'ny ISTN na Institut de Sciences et Techniques Nucléaires zay fantatrareo ngamba zany fa ny professeur Raoel Andrembololona no namorona an'io tonga tany toerana nanao ny ary tonga tany amambolana mihitsy izy ny tonga tao nipetraka tao eo amin'ny telo volana eo ngamba izay nipetraka tao nijery nanao ny fitsapana na hoe ny test sy ny analyse de nahita ry zareo zany fa hoe tsisy atahorana amin'ny sainan'ny fahasalamana sy ny sainan'ny olombelona le izy zay zany vo niditra amizay koa amin'le antsoina hoe ny fangatahana ny permis environnemental. Ilainy faritra ny fametrahana orinasa ao antoerana ahafana manome asa ireo tanora. Manana renakibon'ny tany maro ny faritra atsimo andrefana hoy izy ka tokony hojerena ny fahafahana mitrandraka izany ho tombotsoan'ny mponina sy ny faritra ary ny firenena iray manontolo. Olona misa telo tomponantoka tamin'ny fanafiana sy famonoana teratany malagasy mizaka ny zopirenena frantsay sy Allemagne ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana janoary teo no voasambotra ny mpitandro ny filaminana teny talata maty raha voasambotra tany Antsirabe ny telo hafa. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny fitaovana nampiasaina tamin'ny fanafiana sy vola efatretsy sy roa tapitrisa ariary. Andindinin'izay. Teratany malagasy mizaka ny zopirenena frantsay sy Allemagne no notafiana olona misa telo ary ny fara tamin'ny famonoana azy ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana janoary lasa teo. Lasan'ireo jiolana nandritra izany ihany koa ny firavaka sy vola maromaro. Ny fanadihadiana natao no nahafantarana fa isan'ny tomponantoka tamin'izany ny mpiambina ny tanànan'io olona io. Olona misa enina no voasambotra hatramin'ny androany ary nisy vola mitentina efatretsy sy roa tapitrisa ariary niaraka tamin'ny fitaovana nampiasaina no tratra teny amin'izy ireo. Nisan'io teratany frantsay zay mizaka teratany malagasy zay mizaka ny zopirenena frantsay sy Allemagne io no nidiran'olona miisa anankitelo ankeriny. Tamin'izany no nisy ny fandrobana tao an-trano zay navery firavaka maromaro sy vola maromaro. No ny fanadihadiana manokana nataon'ny gendarmerie dia voasambotra ny roa tamin'izy ireo ary rehefa androso landalina tamin'ny fanadihadiana zay dia fantatra fa misy idiran'ny mpiambina tao an-trano ihany izany. Telo zay andray anjara mivantana tamin'io resaka ataka io ary ny telo kosa zay voasambotra tany Antsirabe dia anisan'ny mpiraitsy-kombakomba. Au total zany tratra amin'izy ireo anakenina ny telo nandray anjara mivantana ny telo mpiraitsy-kombakomba. Olona iray fantatra fa antodomikotrika ny fanafiana sy ny famonoana no mbola karoina amin'izao fotoana raha toka hiakatra fitsarana any Antsirabe raha ampitso ireo telo hafa voatonona ho ny raitsy-kombakomba tamin'ny raharaha.
amin'ny maresaka avy any ivelany dia nidina naneo ny atezerany manoloana ny lapan'ny fitsarana ao Beyrouth androany ireo fianakavian'ny Arambona sy namony Aindy nandritra ny fipoahany serana tsambo tao Beyrouth ny fahaefatra ny volana aogositra taona 2024 ny fanenjehana ny mpitsara Bitar no ny fanadihadiana nataony mahakasika ny fipoahana izay nambaran'ireo manampahefana sasany any an-toerana ho fikumina amin'ny fitsarana no nahatonga ny atezeran'ireo vahoaka ka nitarika ny savorovoro fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Efa herinandro zao ahodikodin'ireo manampahefana eo anivon'ny fitsarana any Beyrouth ny fanadihadiana mahakasika ny fipoahana serana tsambo tany an-toerana roa taona izao ny alatsanainy teo no niverina nanokatra ny fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity ny mpitsara antsoina hoe Bitar rehefa nampitsarana nandritra ny 13 volana no ny fanonona ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana any an-toerana sy olona hafa ho mpitsokombakomba sy manao fanampara-pahefana amin'ny raharaha no enjehana ho mpikomy amin'ny fitsarana manoloana izany ny mpitsara Bitar. Maro manoloana io no mihevitra ankehitriny fa tsy misy intsony ny fanjakana tandalana any Liban no lavina avokoa ny fanapa-kevitry ny fitsarana mahakasika ity raharaha ity ary tonga hatramin'ny famitsorana ireo olona tsy voatsara rehetra nofonjaina tamin'izany omaly alina raha tsy ahivina fitehirizana ny Trade d'Ammonium amin'ny taonina maro tamina trano fitehirizana entana no nahatonga ny fipoahan'ny serana tsambo tany Beyrouth ny taona 2024 miisa 520 farafakely ny maty tamin'izany ary faritra maro tany an-toerana no rava-tanteraka. Dia izany koa masaka azo natolotra tamin'ity alina ity hisorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany raha ampitso tahaka amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka atao anatin'ny fampahalalam-baovao samy mitombo amin'ny fahasoavana. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.